Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CDF, une garantie de qualité. Soyons fiers, faisons partie de la famille Parabole. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Tongolo voatetika, miavaka tomily, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Ankafaliana trano tomboky lasy tongo vavy ny tsy tiana ny tokantranao amin'izao takariva izao. Ampanajana no hiarabananao sy hanasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatramin'ny farany. Nangataka famatsim-bola mitetina 3 miliyara ariary tamin'ny filoham-pirenena ampandehanana ny Bromalo tena iadina amin'ny kolikoly ny tale jeneraly ny vaovao izay nanao fianianana androany nandritry ny fotoam-pitsarana nametrahana azy tamin'izany toerana izany. Teti-bola ampidirina amin'ny volavolam-panitsina ny teti-bolam-panjakana 424 ahafahan'ity Bromalo teny ity miasa fanadediny. Bois de rose, volamena, sokatra, fanaparam-pahefana, filazam-pananana, ministra dimy teo aloha nanaovana fanadidina mikasika ny kolikoly ampany amin'ireo raharaha andrasam-bokatra avy amin'ny ankoatra ny fitsarana malagasy zany. Efa vita fanadidina ny ankamaroan'ireo raharaha ireo ny tale jeneraly vaovao amin'ny Bianco androany fanjaran'ny fitsarana ny toyiny. Tsy maintsy fingorona hatramin'ny fakany ny kolikoly izay antony lehibe mikikiny teo karem-pirenena miteraka izao fahitrana lala eto amin'ny firenena izao. Tsy jerena tavan'olona sokajin'olona intsony ny ady atao amin'ny kolikoly ity manomboka eto. Tele nangatahako teo amin'ny discours zany hoe ho tanterahana dia misy eo amin'ny 3 milliards d'ariary eo zany no angatahana amin'ilay loi de finances rectificative. Ny Bianco moa zany dia mifinansia ny asa ataony dia misy apahany avy amin'ny fanjakana. Io zany le resahako teo tamin'ny président républicain teo hoe mba omena le apahany io avy any amin'ny fanjakana. Ny Bianco amin'ilay vola izay apahany avy any amin'ny fanjakana. Iny zany everiko fa tsy hanotohana fahaleovantena ny Bianco izay vola zay satria aza adino fa ny volan'ny Bianco ny ao anatina budget autonome fa tsy ohatran'ilay vola ampiasan'ny ministera isan'andro. Efa hatramin'ny kabarina tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fiainana tamin'ny 25 janoary no nilazahany fa ataony loha laharana amin'ny zavatra rehetra ny ady amin'ny kolikoly. Tsy totosana nefa io ady io raha tsy resy ny fahantrana. Andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampandrosoana raha toekarena ka tokony hanehoany rehetra fifanomezan-tanana. Nandeha nangata bola 3 miliyara ariary amin'ny fanjakana azy amin'ny Bianco fampandehanana andraraha amin'ity taona ity dia nilaza ny filoham-pirenena fa manana ny fahaleovantena tanteraka ny Bianco sy ny tale jeneraly indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Tamin'izay lazaiko tamin'ny 20 ny volana janoary tamin'ny andro izay niainanako koa fa hoe aho hoe hiady amin'ny fahantrana isika ary hiady amin'ny fahantrana isika tsy maintsy mametraka fitondrana tandalana isika tsy maintsy atao fantatry ny olona fa misy fanjakana eto amin'ity firenena ity ary fomba natanterahana an'izany dia niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, niady amin'ny ametrahana izay fahamarinana eo amin'ny fitsarana ary indrindra niady amin'ny kolikoly. Mipetraka amin'ny fanontaniana mikasika ny tena ananan'ny Bianco fahaleovantena marina amin'ny anatanterahany asa ny taorian'ny fangatahan'ny tale jeneraly vaovaon'io famatiham-bola tamin'ny filoham-pirenena. Mipetraka amin'ny fanontaniana mikasika ny tena ananan'ny Bianco fahaleovantena marina amin'ny anatanterahany asa ny taorian'ny fangatahan'ny tale jeneraly vaovaon'io famatiham-bola tamin'ny filoham-pirenena. Teo aloha mpamatsy vola iraisam-pirenena no namatsy ny fampandehanana tamin'ny ankapobeny Bianco. Ireo mpamatsy vola ireo izay nisitaka rehefa nilaza ho jiafa-po tamin'ny fiasan'ity rafitra ity. Ankehitriny ny fitondrana malagasy no mahatsiara-bola azy.
anahoana ny asambeany koa raha manoto nampiasa-panjakana ambony na olo akaiky ny filoham-pirenena raha ahitana kolokolo iray azonona ve fa iatsara mivokatra ho azo. Fantatra kosa fa tsy mbola tonga teny anivon'ny anteny meram-pirenena arak'izay nandrasana androany ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipantsina nandritra ty herinandro ty no iandrasana izany hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Fantatra ihany koa araky ny fanazavana azo fa tokony ho vita mialoha ity faran'ny volana jona ity io loi de finance io. Fa izany koa nivadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-kareny Madagasikara no laharana faharoa aorian'ny Indonezia amin'ny famaliana ny filana lavanila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena antenaina ho tafakatra 500 ny vokatra lavanila amin'ny taom-piotazana 4.4 5.4 ity raha mitamin'ny tamin'ny taondasy nanomboka ny asabotsy farany teo ka hatramin'ny volana septambra 4.4 ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila maintso eto Madagasikara tsara ny raha mitamin'ny tamin'ny taondasy efa nampiarina ihany koa ny arrêté ministériel amin'ny fety sy ampiarina isan'ny mampalaza ny Madagasikara maneran-tany ity fanadidiny. Mety ho tafakatra hatramin'ny 500 taonina ny vokatra lavanila eto Madagasikara amin'ity taom-piotazana lavanila maintso 4.4 5.4 ity raha toka tsy nisy afa-tsy 10 taonina izany ho an'ny taom-piotazana 3.4 4.4. Ny fahamasahan'ny lavanila eny Apoto no mamaritra ny taom-piotazana mba ahazoany tahany vanilina ray faingo 700 takiny ny tsena iraisam-pirenena sy ny abetsany. Ireo mpisehatra rehetra amin'ity sy ampiarina ity arak'izany namaritra ny fanombohan'ny taom-piotazana ka ny asabotsy faha 20 jona farany teo izany ho an'ny morontsiraka Madagasikara na ny zone littoral izay mafana ka mahamora matony lavanila. Eo zany ny région montagneuse zany hoe tsy dia mbola tafiditra amin'ny ny anatin'ny toerana fa misy fahasamihafana kely izy amin'ilay région littorale dia misy koa zany région sasatsasany any amin'ny efa miditra faritany andapa fa mbola tsy tena ao anatiny ihany koa zany azo resana amin'izay ohatra ny hoe ny Beloka Lokoa, Belambo, Anjelavabe dia Noviara dia noferana tamin'ny 8 juillet koa zany ny fanokafana ny tsena zany amin'ireny toerana reny. Dia misy toerana moa efa mangatsiatsika tahaka ny Andrakata tsy Antsahameva dia nitapahana amin'ny 15 juillet ny fanokafana ny kampagny amin'ny toerana reny. Fa rehefa ny toerana any Andapa no resana zany dia ny cuvette d'Andapa moa no mahafantarantsika azy dia iny zany no niferana amin'ny 31 juillet zany fanokafana tsena amin'ny cuvette d'Andapa. Ary misy toerana anankiray koa izay malaza fa tena mangatsiaka sady any anatiny any dia ny an'ny région Andrafekona dia any amin'ny 9 septambra zany vao mivoa zany tsena zany amin'ny faritra reny. Ho an'ny taom-pivarotana 3.4 4.4 nampiditra hatramin'ny 7.50 miliyara ariary ho an'ireo mpandrarara toe-karena sy ny fanjakana ny fanondranantsika lavanila makany ivelany. Ny vidin'ny lavanila izay mahatratra 5.50 hatramin'ny 20 euro ny kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Hatreto Etazonia sy ireo firenena Europeanina no andranantsika ny ampahany betsaka amin'ny vokatra lavanila eto Madagasikara. Manondrana makany amin'ireo firenena aziatika ihany koa anefa isika. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mbola mitana laharana voalohany Madagasikara amin'ny kalitao amin'ny maha-natoraly ny lavanila vokarina. Na ny exportateur zany dia tsy maintsy manana fitaovana ataontsika hoe na ny magasin reny ary izay ho savana ary ho agréena koa reny mba hifanaraka amin'ny magasin izay ilaina amin'ny fikarakarana izay lavanila zay. Dia avy koa moa zany ny lavanila moa anisan'ilay produit izay tsy maintsy mbola mila certificat de conditionnement et d'origine ny CCCO dia tsy maintsy atao izay délivrena an'izay ary tsy hisy mihitsy zany niverana hoe lavanila ho tafaboaka tsy isan'izay. Ary efa nisy zany fiara-miasa miaraka amin'ny recette de douane mikasika an'izay atao tokoa ny faranamaso mba tsy maintsy anaraka izay lalàna velona misy izay zany. Isan'ny mahatsara ny vokatra lavanila ihany koa ny fanaraha-maso nataon'ny observatoire de suivi de floraison et de maturité de lavanille nanomboka ny volana septambra hatramin'ny volana desambra ny fanirany lavanila eto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Sava kosa nantanterana ny atrikasa namaritana ny taom-piotazana ny herinandro farany teo. Niarina napakevitra tamin'izany ireo tompon'andraiki-pahefana avy amin'ny fanjakana Foibe toy ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana sy ireo solotena mpanjakana ifotony ary ireo mpandrarara toe-karena.
Eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana napakapaka kosa indray fotoana efa manomboka iverenan'ny fandriampahalemana eto Madagasikara ary isokafan'ireo sidina rehetra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mbola sarotra kosa ny voahana ny ala ho an'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Roa volana nomboan'ny ezaka nataony amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fanomezan-dalana na ny ireo certification ireo kompania pitaterana napakapaka analana ny Madagasikara amin'ny listra B, kompania roa hatreto no voaterina akatona ary iray no nahazo io fanavaozana fanomezan-dalana io. Fanazavana. Ray volana sisa no fetra farany ahafahan'ny ACM manao fitsirihana ireo kompania pitaterana napakapaka fito ambiny. Madagascar Transair no kompania tsy miankina voalohany nahazo ny fanavaozana fanomezan-dalana. Arak'izany, ny kompania pitaterana Air Madagascar sy ny Madagascar Transair hatreto no mahafeno ny fepetra takin'ny OACI na ny rafitra iraisam-pirenena misahana ny fitaterana napakapaka afaka misidina ny apakabaky ny vondrona Europeanina. Mbola manalasala kosa ny fehimpotoana napetraky ny tale jeneralin'ny ACM tamin'ny ilazany ny mbola tsy fahafahan'ny Madagasikara amin'ny listra be tamin'ny 15 ny volana Aprily nanambarany fa ny volana Jolay avy izao no ahavitana manavao ny fanomezan-dalana ireo kompania pitaterana miisa 12 eto Madagasikara. Rano vaovao iray 3 ora nantanterahana ny asa rehetra na ahafahana nanavao ny fanomezan-dalana ho an'ny Madagascar Transair irery. Ahina ihany koa arak'izany mbola mety tsy ahafahan'ny Madagasikara amin'ny listra be indray aorian'ny fifampitoniana ataon'ny vondrona Europeanina ny volana Novambra ho avy izao. Maro be ireo fatiantoka raha toe-karena nateraky ny fijanonan'ny Madagasikara ao amin'ny listra B raha ho an'ny kompania pirenena malagasy Air Madagascar manokana mampiena ny fahafahany mamaly ny filana eo amin'ny fifamoivoizana napakabaka ny tsy fahafahany misidina ny apakabaky ny vondrona Europeanina noho izy tsy maintsy miara-miasa amin'ny orinasa pitaterana hafa. Eo ihany koa ireo Airbus roa izay natao vente location ka amin'ity taona ity ny fehimpotoana farany tokony hatafaverina ny vidiny. Ivadika pejy avatanteraka kosa indray isika hatrany amin'ny 40 megawatt isan'andro no herinaratra very no ny alatra eto Andrenivohitra araka ny loharanom-baovao iray avy amin'ny Jirama raha ny fanadidina natao tamin'ny taona 2024 ho an'ny fatra 67 hektara avaratra hatramin'ny andrefa hatrany amin'ny 10 megawatt isan-kalina no very. Dikan'izany isan'ny antony mampiena ny fatra sasany toy ny jiro tonga ny tosy ny 67 hektara izany. Mila avadika ho eloka be vava voasazy ny fehezan-dalana fa maizana ary mampigadra ny alatra herinaratra ho ny vahaolana avy amin'ny teknisianina nanao hevitra momba izany ny ministry ny Angovo-Androany Fanatedina. Mahatratra 770 megawatt ny herinaratra ilaina Antananarivo sy ny manodidina rehefa fiandohan'ny takariva sy ny alina raha ny zava-misy ankehitriny. Ny 40 megawatt amin'ireo herinaratra ireo anefa raha ny fanadidina nataon'ny Jirama dia herinaratra alatra, izany hoe herinaratra alaina alohan'ny idiran'ny herinaratra amin'ny compteur avokoa. Tokantrano tsotra sy orinasa hatramin'ny trano fandraisam-bahiny no mangalatra jiro eto Andrenivohitra ho ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny Jirama. Tamin'ny taona 2024 no nisy hetsika farany nanaovana fisavana tampoka noho ity olana ity ka fantatra tamin'izany fa ho an'ny etsy amin'ny faritra 67 hektara manokana avaratra sy atsimo dia 10 megawatt isan'andro no herinaratra very misy mangalatra eny an-toerana. Io 10 megawatt io izay ampanodinana ny tanànan'ny Tomasina mandritra ny tontolo andro sy alina iray manontolo. Saika tsy misy mahafantatra anefa io zava-misy io fa ny fiakaran'ny vidiny sy ny fahatapahan-jiro hatrany no mampimenomenona ny mponina. Ho an'ny 67 hektara manokana nilaza ny sefokotany iray fa intelo isam-bolana izy no maneho fitaraina na alatra jiro. Tsy misy tohiny anefa izany raha ny fanazavana. Dia ny olana terak'izay fampitana jiro izay efa misy tranga zany hoe tratra ny mpanao relevé zany dia eo tsy fantatra zany hoe reny olona reny ve dia tena tratra ny sazy ara-panjakana manoloana izay zavatra sa fampiresahana fotsiny dia vita dia izay zany tsy fantatra hoe misy ve zay fandoavana lamandy amin'ny fanjakana izay sa fampiresahana fotsiny. Ny zava-misy mbola misy ny faritra sasany no tapaka jiro ary be no mimenomenona vokatra izany. Alatra jiro no isan'ny fototra mahatonga izany ary faritra mena amin'ny alatra jiro ny eny Atsimondrano 67 hektara, Ambohipo, Ivato, Manjakaray, Ambodivona ary ny faritra sasany eny Avaradrano. Misy ny hetsika manokana atao ankehitriny anatratrarana azy ireny saingy manaraka paikady izany. Mila atao toy ny eloka mampigadra avy hatrany toy ny flagrant délit rehetra ny alatra jiro hoy ny teknisian'ny Jirama. Efa misy lalàna ketrehina momba izany hoy ny ministra. Ambonin'izay dia mikarakara zay amin'izao fotoan'izao lalàna anankiray na didim-panjakana anankiray mba ahafahana manenjika an'ireny olona reny. Dia ho hitantsika eo rehefa avy eo
hoe inona no ho setrin'izay ho valin'izay ary fahatelo amin'ny fangalarana herinaratra ihany fa amin'ny alalan'ny fangalarana solika ampiasaina anatin'ny milina dia efa misy fepetrany raisina koa fa ndao andeha ho lokoana hafa ilay solika ampiasain'ny jirama dia ho hitantsika eo fa to dia fantatra hoe reny solika ny jirama fa tsy le solika tsotra vidiana ery amin'ny station service. Isan'ny mahasarotra ny fanarenana ny orinasa jirama ity resaka alatra ity. Fantatra ihany koa fa tsy mbola vahaolana azo antenaina amin'izao fotoana izao ny vokatra avy any Tsomiroro. Camion voalohany no niakatra nefa fantatsika tsara fa tanàna efatra dia Antananarivo, Toamasina, Tuléar, Antsiranana zay no mampiasa, zay no misy milina mampiasa an'io solika mavesatra io. Ankoatr'izay, ny fahasimban'ny fitaovana sy ny fanterany no antony faharoa mbola mahatonga ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra. Antony hiarahan'ny Ministeran'ny Angovo sy ny Banky Iraisam-pirenena Iasa izany. Voalohany amin'izany ohatra ny fanatsarana ny fitantanana ny jirama amin'ny fanovana ny sata mifehy ity orinasa ity ho lasa orinasam-barotra. No tanteran'androany tetsy amin'ny foibe ny Ministeran'ny Angovo moa ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny mpiasa rehetra tonga nanome voninahitra izany ny Ministry ny Angovo Fienena Richard nisy ny fifandraisam-pitenenana ary narahina fanomezana mari-boninahitra ambony ireo mpiasa nisongadina tamin'ny asany. Fanomezana nofokena amin'ny tampihavanana toy ny vary sy ny menaka kosa no namaranina ny lanonana ny fanometoky ny ministra sy ny mpiasa ao amin'izany ministera izany androany fa hiara isalahy hijery akaiky sy hampandroso ny sehatry ny Angovo eto Madagasikara. Fatrangam-piarahamonina kosa no nizatsika ny fampahalalam-baovao avy any Toamasina. Tratra teo ambody pipeline ny lehilahy telo izay hita ny ariary fampangalatra solika ny orinasa Galana any an-toerany. Fantatra moa fa asian'izy ireo lavaka ny pipeline ary tarihin'izy ireo amin'ny fantsona ny solika ka ny anaty conteneur izy ireo no mampirina sy mivarotra izany tsikelikely. Araka ny vaovao nampitainy namana mpanao gazety Erino Zafimanana avy any Toamasina dia sepitry ny entona tao anatin'ny conteneur nahitana ny fatin'izy ireo niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny bidon sy ny fantsona fitarihan'izy ireo ny solika. Hitandroany nofo mangatsika ny stela ireo ary efa any amin'ny tranopaty ny hôpitaly be ny Toamasina ankehitriny. Fanadina manokana kosa no nizatsika ny fampahalalam-baovao 3 andro tsy hahatongavan'ny fetim-pirenena malagasy efa hita mitsangana etsy sy eroa ny sainam-pirenena rakotra kilalao an-tsena. Ankoatry ny arendrina vita malagasy sy mitobaka ihany koa ny kilalao vita sinoa isan'izany ny yo-yo izay efa norarana ny fivarotana azy sy ny laser izay efa nampigadra iray mpianakaviana iray tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamana nefa izy ireny etsy ankilan'izay fandroana ny herin'ny ratsy izay no antony anaovana arendrina raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpampianatra sy mpikaroka iray. Fanadihadiana no tanterahiny Michel Ranardzon. Higadona afaka 3 andro ny fetin'ny fahaleovan-tena Madagasikara. Na dia mitobaka eny an-tsena aza ny kilalao vita sinoa, mitobaka eny an-tsena ihany koa ny arendrina vita gasy. Mbola mahasarika amin'ny malagasy izy ireny. Fety zany antsika malagasy fa tsy ho an'ny sinoa, dia izay ny fividianako arendrina gasy. Isan'ny Ana Maria malagasy ny fetim-pirenena fananganan-tsaina ary ny fanaovana arendrina. Hatreto lasa fomba ny zaza malagasy fotsiny ary zary lasa kilalao mahazatra amin'ny manao arendrina rehefa 520 sy 520 ny volana Jona. Fomba fanao fahiny ny arendrina indrindra rehefa alohan'ny fety iray fa tsy voatery ho fetim-pirenena ihany. Misy ny dikan'izy iny fa tsy atao fahatany raha fanazavana azo avy amina mpampianatra sy mpikaroka iray. Hevitra hoe afo dia fanadiovana amin'ny ratsy milohan'ny lanonana tena hoe anehoanan'ny fakatiavana sy ny zava-baovao amin'izay ny tombaovao mantsy hoe fanehoanan'ny fihavanana ary zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao le fihavanana io hoe fihavanan'ny malagasy maharain'ny malagasy dia diovina ny ratsy zay toe-tsaina izay no tokony ho tazonintsika hoe rehefa manao lanonana amin'ny fetim-pirenena. Etsy ankilan'izay manomboka hita eny an-tsena indray ny yo-yo tsy toy ny andriny teo aloha intsony anefa. Raha tsy ahivina, efa nisy ny fandrarana fivarotana azy ireny. Hita mitobaka eny an-tsena ihany koa ny laser. Kilalao iray zary lasa nahazatra ny zaza malagasy ny filalaovana azy, indrindra rehefa fetim-pirenena tahaka izao. 12 taona lasa izay, isa nahazo olana tamin'ny resaka laser ity raim-pianakaviana iray ity. Fitsilovana ny trano finena filoha teo aloha Marc Ravalomanana eny Ambatonakanga tamin'ny laser no fototry ny olana. Ankizinalao
rayon légère tamin'ny 26 juin tamin'ny andro teo aloha dia lasa zay ny voasazy nefa ny ankizy andro fety ny andro tsy fiaina dao ny ankizy ny malao amindeny zavatra reny zay ny zavatra antanga dia ny sambony teto zay nefa ny tsisy olon-dehibe minao amin'izay fa ny ankizy dao minao amin'ny lazera. Ny gadry iray volana ity raim-pianakaviana ity midiky izany fa tsy azo ataotao foana mitsilotsilo be fahatany amin'ny lazera. Misy karazana fitaovam-piadiana ahafahana mikendry alavitra mampiseho itony karazana lazera itony. Marina ihany koa fa tsy mety amin'ny fahasalamana indrindra fa eo amin'ny fahasalaman'ny ankizy anefa ny lazera. Ka lazera marina fa kilalao tian'ny ankizy le izy nefa tiako tsindriny etona fa tsy mahasoa ny ankizy ireny satria manimba fahasalamana. Fatatsika fa ny intensité en faisceau lumineux ateraky le hazavana vokatry ny lazera iny dia tsy zaka ny vatatsika, tsy zaka ny hoditsika, manimba ny sela mandrafitra ny vatatsika, indrindra moa fa raha sendra faritry ny maso no tratra ny hazavana iny ka noho izany tsy mahasoa ny lazera fa tsy aloha ihany fe milalao ny kilalao malagasy indrindra amin'izao fety fahaleovantena izao dia asandrato avy ny atsika dia miarendrina tratry ny fety maha-malagasy atsika. Raha izany ary hatreto aloha mbola tsy hita izay maharatsy ny arendrina vita malagasy fa 420 taona fahaleovantena amin'ny malagasy no ankalazaina afaka 3 andro. Raha hividy kilalao ho an'ny ankizy ihany tsy aleo ve mividy malagasy? Mandidina izay fetim-pirenena izay hatrany miavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity samy manamarika izany ny fampiratiana izay natao androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely, fampiratiana amin'ny alalan'ny sary ireo endrim-pankalazana ny fa 4 jona nanomboka ny taona 1700 izay nitanterahany ministeran'ny asa tanana, ny vakoka sy ny kolotsaina sy ny ministeran'ny foloalonda sy ny fiarovam-pirenena. Nanomboka androany izany fampiratiana izany ny fampiavahana amin'ny pirenena no tena novoizina tamin'ity hetsika ity. Fanampanazavana. Androany moa zany no fiandohan'ny fampiratiana eto amin'ny hôtel de ville an'Antananarivo ireo sary izay mirakitra ny endrim-pankalazana ny 4 jona nanomboka tamin'ny taona 1700. Ho an'ny ministeran'ny asa tanana ny vakoka ary ny kolotsaina sy ny ministeran'ny foloalonda sy ny fiarovam-pirenena dia zava-dehibe loatra izao satria voizina ny hoe fampiavana pirenena dia miainga amin'ny fanaiterana ny anatin'ny olona tsirairay ihany aloha ny fitiavan-tanindrazana izay iraisana miainga amin'ny teny, ny tany ary ny tantarany. Ka rehefa mijery an'io sary io satria ny sary tsy hita ho tantaraina fa ny sary natao ho jerena dia mahatsiaro ny malagasy tsirairay fa iray izy ampirai-sy ny foloalonda izy amin'izao vanim-potoana fankalazana ny asaramanitra izao ka izay no antony hoe mba miavaka kely amin'ity taon'ity hoe ho hitan'ny olona rehetra hoe nanao ahoana ny fivoatran'ny fankalazana ny 4 jona tao anatin'ny 50 taona mahery. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa indray mihatsara hatrany ny fahasalamany nono amin'ny tarika maly eo mbola ny ampitany izy ary tsy misy atahorana ny mahakasika azy ho ny fanazavany ny tarika maly eo androany. Raha tsy ahivina nalaza be teo anivon'ny diaspora tany ivelany ary nanakoakotra ty Madagasikara ny fahasalamany ty mpanakanto malaza ity ary isan'ny naharay vaovao mahakasika izany ihany koa ny teto amin'ny Kolo. Niona tamin'ny mpanao gazety ny eo anivon'ny tarika maly eo sy ny fianakavian'ny nono androany nandiso an'io resabe nandeha hatramin'ny asabotsy farany teo io. Raha nambaran'izy ireo hatrany dia avy eo amin'ny sasany amin'ireo komity nanomana ireo hetsika tolo-tanana maro samihafa anoanana ny nono ihany no nipoirana ity resaka ity. Fialonana sy fanaratsiana no tiana atao izy ireo mahalona ny mpanao gazety androany. Efa manomboka ny fanadihadiana mahakasika ireo olona ireo ary mikasa apakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny fianakaviana. Fanampanazavana. Na ino resaka ny mpanao gazety ny olona rehetrarehetra hoe maty nono zay disoko tanteraka ampahabe maso fa tsy maty izy ary salama tsara izy satria io vaovao io zany nanomboka tamin'ny sabotsy no nanomboka ny ely ary maro moa zany nataoko hoe teo eo amin'ny olona 100 teo ny antso sy naneo teny fampiolonana tamin'ny tenanay mivady fa hoe maty ny raiko mariako etony izay mianakavy tsy nangataka fanampiana fa ny mpakafy ary namanakaika no te hanampy. Misy savorovory kely moa zany amin'ilay izy hoe nareo mangataka fanampiana nefa nareo ny olona amin'ny fitiavana ary ny mpakafy nangataka hoe hanampy anazy. Mazava ho azy fa izay iringo fato no elavelona ho ny fitendrazantsika amin'ny rary fahatsarana trany ho an'ny nono ny ekipan'ny Kolo TV sy ny Kolo FM rehetra tsy akanavaka ary manaroatra ihany koa noho izany miaraba ny dada no ny fa 10 taona ny omaly.
fa ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray sika raha tsy aivina ny lalao omaly resy ny Algérie tamin'ny isa 4-0 ny Korea Atsimo États-Unis 2-0 tamin'ny Portugal Belgique nahita 2-0 tamin'ny Russie lalao 4 kosa no arahintsika eo amin'ny ity androany ity voalohany mbola mandeha amin'izao fotoana izao Australie mifandona amin'ny Espagne ekipa avy amin'ny vondrona be faharoa eo amin'ny Pays-Bas no iona amin'ny Chili ekipa avy amin'ny vondrona be ary fahatelo farany amin'ny Floral ahitana ny Cameroun sy Brésil ekipa avy amin'ny vondrona A. Feo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany fa hiverina eto an-toerana kosa indray isika lasa ny Olivier Siaingo tao anatin'ny fotoana farany amboaran'ny Rally Jama event andiany fahavalo izay totosa tany amin'ny faritra vaky nakaratra ny farany herinandro teo sady dingana faharoa amin'ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny rally raha nitarika hatrany ny ekipan'ny Mathieu Sirolo nanomboka tamin'ny andro voalohany ary Bomas Bertin tena niady laharana akaiky taminy dia nitsimbadika andrasaka lasa i Olivier Siaingo indray no nitarika nanomboka teo amin'ny épreuve spéciale fahavalo satria voan'ny olona mekanika Mathieu Sy Laurent izay niaraka tamin'ny Mitsubishi Evo 9 ka dia voatery ny alandahara ny marina fa alavirana mahatratra 7:30 faingo 70 kilometatra no ndiavin'ny mpifanina tamin'ny didingana faharoa amin'ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara izay totosa fahantelo ny tany Tsirabe ity arahinao anatin'ny fandarana Cool Sport aorian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay moa ny antsim-piriny rehetra mahakasika izay vaovao izay. Fa tahaka ny mahazatra marina antsika ny fampalalam-baovao zava-bita miavaka malaza ny ivelany ihany no entina aminao raha domby ny antsy ao an-dakozia ao manahirana ny mitetika ireo sakafo indrindra moa raha tia somaranitra loatra irony sabatra fa piasa ny samora irony kosa no ampiasain'ny teratany japonais iray hitetehana legioma fitetehana izay tsy mahazatra satria mety hafaty ny andindin'izay avy hatrany. Fitandremana kely dia mety amoizana ny olona na tsy maty azy mety ry mitsofina na rimbona ny ilan'ny tarehy iray manontolo mahavariana ny zava-bita nataon'ny fiteratany japonais ity raha misilifitra kely fotsiny sabatra lalaoviny iny dia hivadika tantara ratsy ity fandarana manokana ity. Variana andrehetra raiky tahotra mety loza hitranga tao anatin'ny 2 minitra monja no nanapahany concombre 7-20 samy tapaka amin'ny sisiny roa. Tsy vao izao anefa Hirayani Hayashi no nanao fanamby misetrasetra toy izao. Tsy ataotao foana ihany koa toy izao Hirayani raha teo efa nahazo amboara maro amin'ity Ayady ny anarany tany amin'ny foky samoray ity. Nanaiky ny zava-bitan'ity lehilahy ity ny ekipany Guinness mampitolagaga ny fifandrifiny na ny précision ananany fa ny tena mampanontany tena ny fahatokisandreky lehilahy ireto azy mazava ho azy aloha fa tsy hifanandrana ao an-dakoziny toy izao. Ny fandarana almanaka sy tanànatsika no arahinao rin'izao fampalalam-baovao izao ny sampana fampalalam-baovao kosa dia manome fotoananao ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy sasany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ity ariva ity tomboky lasy tomboky vavy isaorina hatrany ianao miaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko.